Ny fahavononana tsy voavidin'ny vola io ary efa nilatsaka matetika tamin'ny fifidianana ary ny faninana tamin'ny 5:30 ny faninana tamin'ny herivelona dia nandresy ary vola zany ny saina tamin'izany mino fa tsy naresan'ny olona teo amin'ny fitondrana mihitsy. Fa tsy mitovy ny hoe commune rurale sy firenena ny resahana Madagasikara ray manontolo. Mitovy io Madame Ontina. Mitovy ny fandresen-dahatra ny olona satria ianao mora potehana kokoa rehefa anatina commune rurale. Tamin'ny tonga ny fitondrana ny Arema mbola mifaninana tamin'ny Arema ihany koa. Tonga ny fitondrana Tim mbola mifaninana tamin'ny fitondrana Tim ihany koa, mbola nandresy foana tany ary resa-bola zany. Raha resa-bola ny resahantsika amin'ny hoe resaka fifidianana efa nisedra an'izany efa niaina an'izany fa tsy dia vola akory ny hoentina andresen-dahatra. Dia zay zany ary za tsy mba olona voavidy vola. Raha voavidy vola Madame Ontina efa ela ny candidat n'olo-kafa, efa ela ny fanaraka tamin'ny olo-kafa.